mba hametsika ny fandraisana andreo mpiara-miompinafika aminy. Dia androany dia mba atokantsika ho amin'ny kilalao fifaninanana ny famaranana ny fahefatolo taona. Ny mutuelle du personnel de la CNAPS no mikarakara ny lalao. Niarahana tamin'ireo orinasa mpiara-miombinantoka naharitra 2 andro ny lalao ka ny andro voalohany dia natokana ho amin'ny fifanitsanana isan-taranja. Ny alahady kosa no nanaovana ny lalao manasa-dalina sy ny dingam-pamaranana ary ny fizarana ny kopy sy ny sertifika. Mbola hoentiny fiandriana arson eto amintsika mandritra ny vaovao amin'ity herinandro ity. Ireo lalao firalahinina izay natao tany Antsirabe amin'ny fahefatolo taona ny CNAPS izao, fa ny fanadihadiana hoentiny amintsika eto androany kosa dia ny foot à 7 nisy 120. Ireo ekipa nandray anjara tamin'ny foot lalaovin'olona 7 ka nivoaka ho mpandresy tamin'izany ny CNAPS fiandriana arson. Akitra dia nahitana poule 2 tao amin'ny poule A no nisy ny ekipan'ny CNAPS, Coton Line 1, ny Cogelec, ny commune urbaine Antsirabe, ny Star ary ny Ursekam. Ny poule B kosa dia nahitana ny ekipan'ny Sasimem, ny Coton Line 2, ny Caisse d'Épargne, ny Serali Feride ary ny Sokolé. Foot à 7 moistika dia roa no kianjany lalaovana. Tao amin'ny lalao manasa-dalana dia nifanandrina ny ekipan'ny CNAPS sy ny Sokolé. Lavy ny CNAPS tamin'ny sarono ohatra ny Sokolé, raha nivoaka mpandresy kosa ny ekipan'ny Cogelec tamin'ny Caisse d'Épargne. Araka izany dia ny ekipan'ny CNAPS sy ny ekipan'ny Cogelec no nifandona teo amin'ny dingam-pamaranana. Ny ekipan'ny CNAPS izay manao maillot mangamanga eto amin'ny sary, ny Cogelec kosa dia ireto manao mavomavo ireto. Ny adiny lalao resy ny CNAPS tamin'ny isa ray ny ohatra ny Cogelec. Ny lalao ohatra izao dia tena ilaina tokoa satria matetika ny mpiasa dia maraina paraparivinandro dia ny ampiasana foana mba hivelaran'ny saina, hivelan'ny ampiasana zany dia tony zavatra tony mampivelatra ary mampandroso ny orinasa mihitsy ary satria misy fiarahamientan'ny mpiasa ao anatin'io. Ny CNAPS araka izany no nibata ny amboara. Fanomanana dia nisy fanirariana hoe mba hitoy dia faniraseran'ny orinasa ohatra izao satria indraindray variana sany amin'ny asany ihany dia mba timba fialam-boly ho an'ny mpiasa. Nitolorana kopy teo ny Cogelec, niampy sertifika, mariky ny fandraisana anjara. No arabaina manokana ihany koa ny ekipan'ny CNAPS. Feno 5 taona kosa izao ny andriam-baviala na ny fikambanan'ireo skoty zazavavy ka nanamarika izany fa 5 taona izany teny amin'ny espace Le Trio ny fikambanan'ny skoty zazavavy Firahary Jaune sy Priskara Kotonandrasana. Andriam-baviala na fikambanan'ny skoty vehivavy zokony no nankalazany fa 5 taona ny jorony. 3 hatramin'izao ny mpikambana ka mbola eto Antananarivo ihany aloha no misy azy. Tokony averiny amin'ny loha noho izy ireo ny fitazana skoto satria tato ato dia hita fa mivoana tanteraka izany ka andray anjara amin'ny famerenana amin'ny loha ny reto skoto vehivavy zokony ireto. Dia ny tanjony sy ny targetra ny mandriam-baviala andriam-baviala dia ny fifanampiana ka izay zany dia tsy mijanona fanabeazana ny tanora ihany fa manampy mpiara-penina aminay. Nakotroka ity fankalazana ny fa 5 taona ity satria reto vehivavy reto manampy ny talentany sy ny zamanao ny fanentanana. Isy lasinasa be izay atao amin'ny faran'ny volana aogositra iny ka ny vatomandro no anaovana izany. Skoty vehivavy zokony no natika teo fa skoty zazavavy. Tapitra eo koa ny vaovaontsika izao alina izao. Isaorantsika nanaraka izany hatramin'ny farany. Raha ampito amin'ny fito sasany ny fotoanantsika manaraka dia mandrapeo nartoko.